amin'ny fifaliana lehibe indray ara lasana bamalala no ianana amintsika amin'ity fotoanandroany ity arabananao a izay tratrana antso a ny tokantrano any amin'izao fotoanan'io zao a de tonona amintsika rehetrarehetra ny fiadanany tompo a anapaka rehetrarehetra amin'izao androany zao raha tsy dira de ohatrany anabavy tsika rakoto ny hitako niditra voalohany teo a mba mangataka aminao aloha za raha hoe rakoto le izy a na hoe tsy rakoto a raha sa rakoto foana ny tenako andrisy satria mahita an'le RKT fa mino fa ohatrany hoe rakoto ohatrany anabavy tsika rakoto sa mamavaly tina hitako niditra voalohany teo a de nefa na izanona zany tahiny tompo daholo tsika rehetrarehetra anabavy mamavaly tina anabavy asina ranay voarson alleloia anabavy mionotso sabrina androany vitako teto a tonga soa ianao a anabavy madomoina anabavy marirafa anabavy roly anabavy domona moa zanaky anabavy roly ihany a tsika tsy malala anabavy sandrine erika anabavy berta anabavy fena rakoto mampionina anabavy aja erika itody aina rodina zany tahiny tompotsika rehetrarehetra falybe foana zay mahita anareo anabavy lovely anabavy nory malala sehaniko hoe vitako tatoato matetitetika falybe foana zay mahita anareo tena faly ary tena ravoravo mihitsy a mino aho ravana malala fa salama tsara daholo tsika rehetrarehetra mino fa ninina zavatra mitranga eo amin'ny fiainanao a de zao foana natovy ao an-tsaina androany alleloia hoy zany mafy be mihitsy ny fiainako androany fa zao vita aloha iny alleloia de ho adino tsika ty hikatona ny pejy amin'ity androany ity pejy vaovao rapitso ary ny rapitso tsy mbola fantatrao mihitsy fa ny azoko antoka tsy mbola fantatrao amin'le tsara satria androany tsika metraka ny fiainantsika eo amin'Andriamanitra de sotra anabavitsika rakoto anabavy Ariandrosina tahiny tompo de zay tiako lazaina anao hoe ataovy mahafaly anao fotsiny hoe vita ny androany alleloia de ikatony iny tsy verina ntsony iny androany iny any iny ny rapitso no amboaritsika eto any a de maherezy ianao ande ifampaheritsika anabavy Sonia anabavy rahalahy Tahiry Mario tahiny Jesosy daholo nareo ny zavatra ataontsika androany ifampahery alleloia ifampahery kivikivy ianao tsy maninona fefa tonga eto aloha ianao de mivoaka eto ianao tsy kivikivy ohatrany ambanimbany ny finoanao tsy maninona fomban-javatra zany fa androany ifampahery tsika Agnaiza Winika Agnaiza tsy haiko tsy hoe moa mamaky an'le soratra anabavy Jenny tahiny tompo fa fahitako anao eto fotsiny de mahavelom-bolana ahako hoe tsy maintsy mahery miala eto tsika androany natiny ady indray sasany tsika ivavaka eno hira eno toriteny fampahery alleloia de maherezy ianao fiadana tompo amintsika tsiray avy raha misy androany vao miaraka aminay izy a amen de tonga soa ianao eto tsisy hoe vahiny tompotrano atsika rehetra ty mahafinaritra ny tenin'ny anabavy kelinay zay anabavy kely vao ndresaka tamin'ny voaingana Jesosy tsy anizy mivady fandarana io fa anao alleloia mahafinaritra zay teny zay de marina zany tsy anay ty atsika rehetrarehetra ivondrona atsika rehetrarehetra ifampaherezantsika alleloia de tonga soa ianao de raha mampahery anao ny androany tongava indray rapitso alleloia raha mbola te ahery indray anao raha fakapitso tongava zay eto foana de ho tahin'Andriamanitra tsika rehetrarehetra ao ambadimbadika ao a misy anareo zay mbola tsy hitana eto ny anarana rehefa manaraka de tonga de klika eo de mba rapaina eto ianao tsy mamenatra miseho eto ny anarana tsy ohatran'ireo olona hitanareo tsy menatra ireo miseho eto satria fantany fa ivavaka natsika eto fa tsy sanatria no mpisampona hiteny ratsy de mipotraha mba ahafahany makasitraka anareo mijery anay ao ambadimbadika ao tahiny Jesosy ary tsika rehetrarehetra de tonga soa de ndao hivavaka tsika aloha itsika mivavaka zao fandarana zao tahiny tompo rahalahy Thierry Albenja hoe tsika mivavaka zao fandarana zao mba hisikasika Andriamanitra tokoa tsy ho fotoana very fotsiny ane fa tena hisy zavatra herin'ny fanamasina mihitsy tena hiasy eo amintsika tsiray avy andao ampandrotsika anabavy Berta androany izy nivavaka ho an'izao fandarana zao tahiny tompo anabavy Berta tahiny tompo sika rehetra hiara hivavaka isika amin'izao fotoam-barotra izao Andriamanitra faly misaotra anao izahay misaotra an'Andriamanitra satria niarovana ny tantananao na makivaky nandritra ny tontolo andro iny ka natratra izao fotoana takariva zay antsony ny anaranao izao
Ve ny raha tsy nataonay tompo, tsy nifanaraka tamin'ny sitraponao, mamindrafo aminay ianao ka mamelany fahatanay. Amin'izao fotoana izao tompo, mangataka amin'ny fanahy masinao, hirotsaka ny amin'izao fandaharana izao. Engane tompo malala ny toro-teny izay haposaky ny mpanomponao rehefa aveo, ho latsaka ao anatin'ny fonom-piainy tsirairay avy izany. Ary rakofony ranao mahery Andriamanitra, ny fitaovana rehetrarehetra ndesina manatanteraka izao fandaharana izao. Ary rakofony ranako tompo ny connexion tsirairay avy, mba ahafahanay hifandray eto anatrehanao. Mangeta lanao zahay, ary ny havanay zay mbola tsy tonga amin'izao fandaharana izao, afengiany ny diany Jesosy malala mba ahafahany hanaradianao. Ny vafoka sy ny fiderana hasan-datrety dia ho voninahitry ny anaranao masina izany. Misaotra reo, misaotra fanahy masina. Haleluia. Amen. Alleluia. Tsotra sady foy no mamy izany vavaka nataony anabavintsika izany. Ary anao hira anankiray tsika, hira kalokalo fahiny kely izy ity na dia efa navoazina ary dia aleo le taloha koa mahafinaritra meno azy, tsy sary mihetsika fa sary le mpira fotsiny nisy eto fa mino fa tsy dia le sary loatra ny zava-dehibe amintsika fa le hafatra ao anatin'le hira. Za dia teny aminao androany ary misy idiran'izany koa zao tenin'Andriamanitra androany nabavintsika lovasoa ny tondra tenin'Andriamanitra eto. Alleluia. Dia meno finaritra ary tsika an'ity dia aorian'izay tsika entoroteny ao anatin'ny tiry ity zany no maka baiboly, maka stylo, maka taratasy kely sao dia mba hinote zavatra ianao dia maka toerana ihany koa dia hitondra toroteny amintsika eto anabavy lovasoa dia avy eo za miverina eto any mamelabelatra an'ilay izy anabavy Lucia, anabavy izy mbola tsy vao Ralatojo, anabavy Sidonie, Fifoa, Miorak, tsika rehetra izay voanitra tahin' Jesosy tsika rehetrarehetra ndahoary za dia teny aminao androany fantaro fa Andriamanitra io dia manana planina sy drafitra matipaika eo amin'ny fiainanao. Misy fotoana misy zavatra mitranga amin'ny fiainanao mahafinaritra le fijona vavolombelona, nanala fanadinana le olona ry havana malala, nianatra be izy dia nivavaka be dia nanala fanadinana dia tsy afaka fanadinana. Raha olona hafa izany toa tena mihetsiny an'Andriamanitra fa zao no tao anatin'ny teniny misaotra Andriamanitra, misaotra fa tsy afaka fanadinana. Tsy ny tsara velatsizy ny teny an'izany fa volana vitsivitsy ry havana malala, satria raha afaka tamin'ny fanadinana izy dia andetany amina toerana anankiray, nahazo borsany amina toerana iray dia tsy afaka tamin'ilay fanadinana izy. Nijery azy ny olona dia nampalahelo kely ny olona mampalahelo izany, fa izy tsy eritreritra mampalahelo izany mihitsy. Tsika miaraka amin'Andriamanitra tsy mampalahelo izany, ny olona tsy manana an'Andriamanitra mampalahelo, fa zao volana vitsivitsy taoriana izay nisy fanadinana hafa nataony, tonga dia afaka izy ary tonga dia nahazo borsa any amin'ilay toerana tena amin'ilay tsara ary any amin'ilay sapam-pampianarana tena tsara be mihitsy ao amin'ilay tena niriny. Raha afaka tamin'ilay voalohany izy dia fa lasa tany amin'ilay ray tsy dia nanao volana vitsivitsy fotsiny nanala izy nisokatra ny lalana, io le lalana. Andriamanitra tsy ny androany ihany, mety nizato nataonao dia tsy nahomby, sa matahotra amin'izany ianao, sa matahotra an'iny ianao, ao ambadika iny matokian'Andriamanitra misy tsara lavitra noho iny omeny anao dia mahery-tsika rehetrarehetra ndao ataontsika tira mahafinaritra be ty ary Andriamanitra tsy mamely irery anao ary izay ny zava-dehibe amin'ny fiainantsika androany. Andriamanitra tsy mamely irery antsika andao ary mino finaritra isika rehetrarehetra ho voninahitran'Andriamanitra. Sizaka ni fauriana
mety maizina angamba ry ava ny manodidina anao zay jerena maneso avokoa zany efa teteny aminao androany fantaro a tamainina jesosy manana lalana sy drafitra tsara azo antoka ny fitondran'andriamanitra halleloia mitrakaina andrandrao ny masonao atsoy jesosy fahamaly anao izy jeremia 33:3 atsoy adiovaliko anao atsoy koa amin'ny andro fahoriana fa tea amonjy anao ange zay atrakao ny sainao de matoky ekeo fotsiny aloha ny fitondrany anao mena jesosy ary reo fery sy ny ratrapo aza matahotra na fa tsy amelelery anao andriamanitra drafitra tsara nge efa nomanina anao halleloia farana tamin'le fomba fanaovana famaranana ira somary taloloha zay moa izy zay moa de somary lasa memena zay souvenir be teo amin'ny fiainako mihitsy raha van'zany iry zany efa nisy fotoana naino an'zany tam'izany mbola tena zatovy kely tam'zany andro zany de tam'zany nisy olana am'zay nanomboka nivavaka am'zay de tao am'le fiangonana nisy anay tam'zany fotoana zany nandeha izy ianao zay iry zay ravana malala fa latsaka ohatry ny oranao aho ranomasoko io ravana de tsy mahira tsony a fa ny foko sisany kapokapohako miresaka amin'ny tenako a sady mitomany andriamanitra raty tsy amelirery anao tena zany ny teneko tena andriamanitra tsy amelirery anao zay fotsiny naverimberiko sisa satria tena mafy ny ady tam'zany fotoana zany fa za koa androany teteny aminao fa andriamanitra tsy amelirery anao zany ny fandalovanao ady tsy midika tsy eo andriamanitra ny tena marina raha tsy teo andriamanitra efa tsy ohatriny intsony ianao fatotra olona ny hafa mihitsy ny le version taloha ka tena irizy tena version taloha zao
raha tsy miaraka aminao andriamanitra amin'ny adinao io de raha mandeha makany anjanamasina tsika de misy olona maromaro any ka raha anotaniany reny miverina ny sainy de hoe ohatroatra nahazo anao iny nahazo azy be da be no mipika tena mipika aketo de lasa fa mahatonga atsika mbola ohatrin'io mandalo ady ianao fa jerety ianao de andriamanitra miaraka taminao aza mieritreritra zany hoe tsy miaraka amiko andriamanitra fa andriamanitra tena miaraka aminao ary tsy mamelrery anao de manomboka androany e de hoe toriteny anapavilovasoa tsika fa za koa androany teteny aminao fa ny zavatra mitrango amin'ny fiainanao a planina efa matopaka eo amin'andriamanitra io fa maneke fotsiny fitantanany a de voninahitra an'andriamanitra andao reno tenin'andriamanitra tsika mpandrosotsika ny nababitsika lovasoa avy any Koweït a izay vao vita batisa tamin'ny lahateo a de hitoriteny amintsika iveriny hitoriteny amintsika eto indray izy a anisan'ny mpitoriteny teny efa mba ela indrindra teto zao anabavilovasoa zao a de isaorana azy zany andao ary a tahito anabavilovasoa fa miara-patsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo ary manona ny fiadanan'ny Tompo amintsika tsirairay avy. Raisiko fifaliana ho anary avana ny fampizaran tenin'Andriamanitra amintsika mba hifampaherezantsika indray amin'ity takarivo ity. Ny tenin'Andriamanitra izay akantsika fampaherezana dia hitantsika eo amin'ny Genesis toko 12 vakina amin'ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahaefatra tapany a. Toy izao Genesis toko 12 vakina amin'ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahaefatra tapany a. Toy izao mivaka ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ny soramandry a ny antsoin'Andriamanitra ny Abrahama sy ny vahinianany tany Kanana sy Ezipta. Ary Jehova tamin'ny Abrahama mandehana miala amin'ny taninao sy ny havanao ary ny tranondrainao akany amin'ny tany izay asehoko anao dia ahatonga anao firenena lehibe aho sady tahy anao sy alehibe ny anaranao ary ho fitahiana tokoa ianao ary tahy izay manisy soa anao fa hanozona izay manozona anao ary aminao no hitahiana ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Dia nandeha Abrahama arak'izay efa nolazain'i Jehova taminy. Aleloia. Amen. Izany teny izany indray rehefa no ifampaherezantsika amin'izao takarivo izao. Raha teto ry havana dia ny antso. Raha nijerentsika solomany ny antsoin'Andriamanitra ny Abrahama. Ny antso any Abrahama Andriamanitra teto. Ny ala teo amin'ny fianakaviany. Teto ry havana raha nantsoin'Andriamanitra ela teo amin'ny fianakaviany Abrahama tsy nandà fa nentiny vadiny dia lasa izy. Reto fianakaviany ray aman-dreniny raha maha olombelona izany rehefa dia tany tsy mbola fantatrao ve no tenenanao hoe mandeha any ianao ho any amin'ny tany izay asehoko anao. Tsy hainao hoe tany inona tany inona ny lalana mbola diavina mbola lavitra. Fa ry Abrahama rehefa tsy nijery an'izany. Tsy nijery an'izany izy fa lasa izy nakatoy ny tenin'Andriamanitra dia lasa navelana amin'ny fianakaviany ray aman-dreniny. Satria izao ry havana Andriamanitra dia nanana planina tsara tamin'ny Abrahama fa niandry ny Abrahama hankatoy ny teniny. Fa raha ohatra ka tamin'ny fotoany Abrahama no mbola nisalasala, mbola nandinika ahoana tsara izany zavatra miseho izany, aiza ary izany lala izany, dia tsy notahian'Andriamanitra mihitsy Abrahama ary tsy nanaovan'Andriamanitra fanekena. Eritrereto hoe 570 taona Abrahama nefa tsy mbola niteraka. Fa tamin'io fotoana io fa raha mbola nijanona teo amin'ny ray aman-dreniny, teo amin'ny fianakaviany Abrahama dia tsy nahazo zaza. Fa tamin'ny fotoana nahatany Abrahama hevitra ry havana, ialany teo amin'ny fianakaviany sy ny ray aman-dreniny dia Andriamanitra efa tena hoe nanana planina tsara mihitsy. Mba tena hoe hotahiana satria ny ten'Andriamanitra, eto ny ten'Andriamanitra dia efa nalaza hoe dia ahatonga anao firenena lehibe aho. Ahoana moa ry havana no ahatongavan'izany teny izany? Ahoana ny hatanteraka an'izany nefa izy raha tsy manana taranaka? Izy rehefa raha nitaona nijerena efa lehibe. Fa no fankatoavan'ny Abrahama dia tanteraka aminy tenin'Andriamanitra, tanteraka aminy projen'Andriamanitra rehetra tamin'ny fiainany ry havana. Ary tsika rehetra ry havana dia ohatr'izany. Tsisy mahay manantona an'Andriamanitra tsika fa misy antson'Andriamanitra foana eo amin'ny fiainantsika tsirairay. Tsisy olona hoe milamina dia mahay manantona an'Andriamanitra tsy ry havana. Matetika ao anatin'ny olana mafy. Teto izao ry Abrahama raha jerena tsy niteraka izy
teo nefa ny antsoan'andriamanitra mba tena hoe hitahin'andriamanitra azy, mba hanasoavan'andriamanitra azy, mba hanehoan'andriamanitra fa lehibe andriamanitra. Ry havana, ty teny ty revana dia ohatra ny nalasa ny saiko mihitsy satria ohatra na manokana ry havana dia tatiako ety nahitako an'izany fahatsaran'andriamanitra izany. Raha tsy tatia dia mbola niaina tao amin'ny fiainam-pahotana, niainana mifaratsiana maro isan-karazany, ary tsapako fa mety tsy notahin'andriamanitra mihitsy aho, satria andriamanitra tsy tia fahotana, andriamanitra tsy mitahin'olona mpanota izany, fa antsika rehetra dia ananan'andriamanitra programa, fa alohany anatanteran'andriamanitra programany eo amin'ny fiainantsika dia isorona ao fahalitoantsika ry havana. Ohatra ny Abrahama nisorony teo amin'ny fianakaviany, ny ray aman-dreny izay mpanompo sampy nisorony niala teo mihitsy. Ry havana, ankatoavy ny tenin'andriamanitra, aza misalasala raha tonga ny bitsik'andriamanitra, raha tonga ny antson'andriamanitra aminao dia aza misalasala, mitodia amin'andriamanitra, ankatoavy. Ary izany ry havana dia mbola hitantsika izany tena hoe fankatoavana ny tenin'andriamanitra izany rehefa miantso andriamanitra. Aza asiana fisalasalana mihitsy, aza asiana hoe fahahoana, za tsy hiala eto fa eto ny ray aman-dreniko, ataoko ahoana ny anala an'ireto ray aman-dreniko reto, hiala tao amin'ny fianakaviako, any amin'ny tany tsy fantatro any, inona no ataoko any? Fa izao andriamanitra dia milaza hoe manana lala-drafitra tsara hitondrana ny fiainantsika. Ary raha jerentsika revana tamin'ny any amin'ny Genesis any Genesis 28 Genesis 27 28 dia ilay nangalaran'ny Jakoba ny tsodrano, dia Genesis 25:5 dia milaza hoe ary Isaka nampandeha an'i Jakoba ka dia lasa izy nakany Mesopotamia ho any amin'ny Labana zanaky Betuela Siriana anadahan'i Rebeka ren'ny Jakoba sy Esau. Izany hoe rehefa nangalatra an'ilay fizokiana ry havana ny Jakoba, nangalatra an'ilay tsodrano tokony ho an'i Esau Jakoba, dia nirahana ho any Mesopotamia. Io toerana io any amin'ny anadahan'i Rebeka any amin'ny anadahan'i reniny. I Jakoba ry havana tsy nandaha hoe aleo ahy eto hifanihatra amin'ny Esau eto, izay ray mafy, lasa izy nandeha. Hitantsika fa na dia teny an-dalana ary dia tsarotr'alina izy dia niondam-bato teo nanomboka nahitany voninahitr'Andriamanitra, satria raha nanofy izy dia nahita ny anjely miaka midina, vato no ondanana nefa nofy tsara no hitany. Ary nanomboka teo no nitahin'Andriamanitra azy, Andriamanitra ny lohalalana anazy mandrapahatonga ny tany Mesopotamia. Na dia miasa tao amin'ny Labana rafozany ary izy ry havana, dia tena notahina ny manodidina azy, notahina izany rafozany izany. Ny zavatra nataony dia tena hoe nisy fahalehibiazan'Andriamanitra, satria inona ny antony? Nankatoa ny teny, nankatoa izay rehetra tenena azy mandehana, tsy niandry alaro izy, tsy niandry izy hoe andraso kely aloha fa tonga dia lasa. Ry havana, raha tonga aminao ny antson'Andriamanitra, dia mandehana ataovy. Aza miandro ampitso lava, satria ny fotoana mandeha, Andriamanitra efa maika hitahanao, Andriamanitra maika te hanorina ny fanekiny aminao, Andriamanitra te hanafaka anao ry havana. Dia ikeo ny tenin'Andriamanitra. Ary jerentsika koa ny mbola misy tantara kely jerentsika tamin'ny nitsoan Jesosy ny mpianatra, nitsoan Jesosy any Petera sy ry Andreasy, ry Jakoba sy ry Jaona ry havana. Any amin'ny Matteo 4:18-22 jerentsika ny vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Matteo 4:4 vakina amin'ny 7:20 ka hatramin'ny 12:20. Niny antsoan Jesosy any Petera sy Andrea ary Jakoba sy Jaona. Ary no nitsangatsangana teny amoron-dranomasiny Galilea Jesosy, dia nahita olona amin'ny rahalahy, dia Simona izay atao hoe Petera sy Andrea rahalahiny, nanarato teny amin'ny ranomasina ka fa mpanarato izy. Dia hoy Jesosy taminy, andeha anaraka ahy fa ataoko mpanarato olona ianareo. Dia nandao arato miaraka tamin'izay izy ka nanaraka azy.
ary raha mbola nandrosa izy dia nahita olona amin'ny rahalahy hafa koa dia Jakoba zanak' Zebedio sy Jaona rahalahy izay niara-nipetraka tamin'ny Zebedio ray ny teo an-trambo kely ka namboatra dia nandao ny sambo keliny sy ny ray niaraka tamin'izay izy ka nanaraka azy. Jereny ny ry havana ny fomba niantsony Jesosy an'ireto mpianatra efa darety. Simona sy Petera teo amin'ny sambo keliny. Vao niteny Jesosy andao anaraka fataoko mpanarato nareo dia lasa najanony ny fitadiavam-bolana, najanony teo ny sambo keliny fa lasa izy nanaraka an Jesosy. Tsy fantany hoe ahoana fa dia hoe ndao anaraka dia lasa fotsiny. Ry havana, ry Jakoba sy Jaona navelana ny rainy ary, navelana ny ratony ary, navelana ny sambo keliny ary, ny arato izay namboariny teo amin'ny sambo navelana, lasa izy nanaraka an Jesosy. Satria ry havana, inona ny fiarana amin'ny Jesosy dia tsy mitondra fahampitihana sy faharavana fa mitondra fiainana any amin'ny tena fiainana ry havana. Ary tsy arakaraky ny eritreretin'ny olona hoe mandany andro nareo manaraka an Jesosy. Inona koa izay tombotsoa azonareo miaraka an Jesosy? Fa jereo ny fiainanao taloha. Raha tamin'ny tany amin'ny fiainan'ny izao tontolo izao sy ny fiainan'ny faharatsiny ianao dia jerevony ry havana fa tamin'ny fotoana nandresanao an Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy ny fiainanao mba hampitao ny fiainanao hoe nanahoana. Fa raha izaho manokana ry havana dia izaho tena nahatsapa izany hoe fahatsaran'Andriamanitra eo amin'ny fiainako izany. Ary ny antson'Andriamanitra tamiko dia tatiako ety. Ary tatiana nahitako fa tsara Andriamanitra. Sambatra ny olona izay mialoka aminy. Ary sambatra ny olona izay makatony teniny. Androany ry havana. Dia niafatro aminao hoe niampahezako anao. Raha tonga eo anatrehanao ny antson'Andriamanitra. Raha miantso anao Andriamanitra amin'ny tian'io ity dia mankatoava ny teny. Ankatoava ry havana ny teniny. Fa fankatoavanao ny tenin'Andriamanitra dia hitahiny ianao. Ary anatanterahany ny fikasany aminao ry havana. Andriamanitra tsy hitondranao any amin'ny loza fa hitondranao any amin'ny fiadanana ary hitondranao any amin'ny fiainana mandrakizay. Ary tian'Andriamanitra ho asandratra ianao ry havana. Tian'Andriamanitra ho famirapiratry ny ankonanao sy ny fianakavianao ianao. Ka androany raiso ny tenin'Andriamanitra. Ankatoava ny teniny. Voninahitra anie dia ho an'Andriamanitra rery ihany. Alleluia. Amen. Alleluia. Sotra betsaka nambavolovasoa, tena mankasitraka ny amin'ny tenin'Andriamanitra izay nentinao, mahafinaritra izany. Inotsika menadafa hampaherin'ny olona izany androany nefa nitorianao hampahery dia izay mba kely ampiko eto koa dia mbola hampahery. Alleluia. Ninentson'Andriamanitra ny Abrahama, mbola Abrahama izy teto. Voalohany indrindra aloha azo avy anao dikan'ny hoe Abrahama. Abrahama tsy ny anarany tamin'ny voalohany dia avy eo izy nivadika Abrahama. Rehefa ampianarako anareo ity zavatra ity, ny dikan'ny hoe Aba dia ray. Be dia be mihitsy ny anaran'olona ao amin'ny Baiboly misy Aba. Misy Aba mitomboka amin'ny Aba. Raha vao anaran'olona izany manomboka izao fantatra hoe mitomboka amin'ny Aba dia misy resaka ray foana ny dikan'izay. Ohatra izany hoe Absaloma izany zao, Absaloma zanak' Davida dia dika izany hoe ray ny fiadanana. Dia ohatra hoe vadin'i Davida misy hoe Abigail dia ray ny fifaliana ny dika izay. Be dia be no anatin'ny Baiboly ohatra izao izany hoe Abiezera izany ray mpanampy. Misy Aba izany zany ohatra hoe tsy haiko avy izay anaran'olona misy Aba fa ny dikan'ny hoe Aba dia ray ary izay mitomboka amin'ny Aba izany hoe Abinadab izany zao hoe ray miatra ohatra. Be dia be ao amin'ny Baiboly ao. Izany mahatonga antsika izany hoe Abirama izany zao misy hoe Abirama ao hoe ray nasandratra avo. Misy an'izay daholo izany ny misy mpanjaka zao hoe Abimeleka. Dikan'ny Abimeleka rain'ny mpanjaka. Anarana mitomboka amin'ny Aba izany dia ray no dikany fa ny toerana fotsiny mety samy hafa. Ka ny Aba dia ray. Aba dia ray. Andriamanitra moa dia ray. Ka ny dikany hoe Abrahama dia ray avo ny dika izany hoe Abrahama ray avo. Dia avy eo izy novain'Andriamanitra hoe Abrahama, mbola Aba ihany,
rainy maro. Halleloia. Tsara fantatra mantsy zany rehetrarehetra zany a. De am'izay anao tsy am'izay anao mba manam-pahalalana kely e. Tsika mba mikezankely ananantsika eto de zaraintsika. Halleloia. Niantsoan'Andriamanitra ny Abrahama, mbola rain'ny ray avo izy aloha teto. Niantsoan'Andriamanitra ny Abrahama, fa Andriamanitra efa manana programa. Ny olona ntsony amin'io a, olona tsy manodimy amby fitopolo taona mbola tsy niteraka. Ko inona moa ry havana fa 5 taona tsy niteraka zany, tsy efa tsy teraka intsony zany rahantsika. Zay le teneniko anao hoe mivoaka kely amin'ny lôjika tsika rehefa miaraka amin'Andriamanitra. Fa raha ho amintsika be lôjika, mijery ny lôjika, de tsotra fotsiny. Ray avo zany ny fara-fahabetsany a. Fa amin'Andriamanitra, ovaina rainy maro ao kelikely ao. Halleloia. Ary hoy Jehovah tamin'ny Abrahama, mandehana miala amin'ny taninao a sy ny havanao a ary ny tranon'ny rainao a akany amin'ny tany izay asehoko anao. Baiko ny eto. Ary baiko tsy mora zany. Zany hoe olona miala amin'ny rainy zany a, de olona mandao zavatra maromaro. Be dia be ny olona, misy mindry asana voatahita ny hainao daholo ny anankiroa zay mahatadidy a, de samy teneno le zavatra nyteneniko teo, maromaro izy nyteneniko teo. Absaloma ray ny fiadanana, de i Abinadaba ray miatra, de Abigail ray fifaliana, ray mpifaliana, izao nyteneniko teo. I Abirama ray nasandratra avo, de samy noty am'izay. Abiezera moa ray manampy, tsy haiko zay ilainao am'zany a. Abimeleka ray ny mpanjaka. Raha misy aba zany a, de Absaloma ray ny fiadanana. Ajanontsika io a, mandehana amin'ny taninao sy ny havanao, ary mandehana miala amin'ny taninao sy ny havanao ary ny tranon'ny rainao. Tena sarotra zany ry havana. Eo amin'ny ray a, eo amin'ny tranon'ny ray, misy ny zavatra rehetra ilain'ny zanaka. Ary ny mandao ny tranon'ny ray zany a, tojo Mikael, izy aloha de mpamitiny izy fa de mbola tadidiny. Abimeleka zao tsy voateniko teo fa tadidiny. Halleloia. Tsy voaveriko fandroana teo. Abimeleka ray ny mpanjaka. De mbola maro fa reo aloha no tsaroako. De zao ny ten'Andriamanitra, mandehana miala amin'ny taninao sy ny havanao sy ny tranon'ny rainao. Eo zany tsika iala. Tonga ianao de mahita ohatran'ny mahita faty antoka, ohatran'ny mahita anao hiady rery. Ary io tsy tiantsika rehetra rehetra miala amin'ny tranon'ny ray io. Misy olona ngery havana ny antony tsy hanambadiny e. Mananamana, tena mananamana mihitsy a. Fa zany namoaka zany efa lehibe, efa zokiko efa lavitra be zany. Fa izy mirala avy, antitra be ao an-tranony ao, tsy samy miala, tsy samy manambady, satria ny endry zareo ny lalàna ao an-trano, ary zay koa ny tokony ho izy. Raha vao manambady ianao a, de miala ao an-tranon'ny ray aman-dreninao. De inona ny ataon'izy mirala avy? Tsisy samy manambady ry zareo, efa antitra, efa zokiko 10 taona any zany. Fa lehibe zany a, tsy manambady ry mandrakity ty ny androany. Ny antony a, de satria tsy te hiala ao an-tranon'ny ray. Miala ao an-tranon'ny ray ianao manomboka eo, ianao miasa mitady sakafo, ny jiro, ny rano, ny inona alohanao, ny sakafo sy ny sisa alohanao. Sotra nampaviasina Absaloma, zay mihitsiny ray ny fiadanana. Zay moa tonga tsy miteny hoe shalom, shalom. Halleloia. De tsy mora io zavatra nangatan'Andriamanitra io. Tsy mora io, zavatra sarotra io. Ary tsy ny olona rehetra ny anaiky an'io. Hoe mandehana miala amin'ny tanin'ny havanao sy ny tranon'ny rainao. Tsy mora io. Ary ny olana de zao, andeha ho any amin'ny tany tsy fantatrao. Ary ianao miala hoe tsy mitondra n'inon'inona.
misy olona roa nandao ny tranony ray ny atao anatin'ny baiboly. Ny ray a tena mampisalasala ary tsy mampite andeha satria zao ny tany ale tsy fantatra ho aiza ary tsy mivimbina ninoninona ny ala teo. Tsy nivimbina ninoninona na ondry ray na zanak'ondry ray tsy nivimbina. Nisy lehilahy anankiray indray niala tao an-tranony rainy na netiny daholo ny anjarany ary manana tanjona manokana izy fa misy tanàna efa hitany ao de le zanak'adala zany. Misy baiko anankiroa nge ry havana ary za mitena hoe tsy possible zany olona anankiray a de tena za sady tsy mino any no sady tsy mpino any tsy za sady tsy any devoly any tsy an'Andriamanitra fa za am'izao tsy mitombony zany rehefa tsy an'Andriamanitra no any devoly. Baiko misy baiko le lehilahy anankiray baiko ny devoly dana tsy de hoe devoly dana toe de angatao ny anao angatao ny lovanao anao daholo manana lova anao fa angatao fa dadanao io foana ve no dadanao io foana io lehilahy nge zany e nisy devoly nge hoe le zanak'adala patorina tao izy le zanak'alahy ray mandeha azy fizy efa mamoka za ve de peraka foana de mijerijery tamin'ny internet ty misy toerana tsara be hoe aiza zany andeha hoany fa any zao business mandeha tsara mihitsy hoe ary ny olona any tena hoe ny vehivavy any tena mahafinaritra kely daholo mihitsy ary tena misy toeram-pilokana misy oatra any nanokatra fanalorona fiainana. Baiko ny devoliny nataony de netiny daholo ny zavatra rehetrarehetra sady manana tanjona mazava izy ho ary am'ty tany ty no teo daholo ny ampy vatsy izy ny ala teo fa nohatra amin'ny Abrahama tsy nisy nininona tsy fantatra mazava zay ho ale tokony mampisalasala anahoana no avoko fa zao ravana malala rehefa Andriamanitra no mibaiko anao mialao hatramin'ny ray de mialao hatramin'ny ray fa tsy ho ratsy fehefary ianao fa raha ny devoly no tena anao mialao hatramin'ny ray na hivimbina taky ny ahoana ianao de ho ratsy fehefary ianao. Soa ihany fa volazany ten'Andriamanitra ny niatsoan'Andriamanitra ny Abrahama. Androantsika tsy resaka an'le zanak'adala fa androantsika hiresaka amin'ny momba ny olona anankiray natsoan'Andriamanitra. Alleloia. Miainga vida miainga tsy misy fa finoana ary volazany tena fa finoana nge ny lelan'ny Abrahama teo e finoana nge ny nandehanan'ny Abrahama teo e natao isan'ny natao lasa rainy mino i Abrahama nge ny rainy mino satria io zavatra nataon'io tsy ololom-poana no mandeha manao an'izany fa olona mino olona matanjaka amin'ny finoana ambony finoana olona matoky an'Andriamanitra matoky an'Andriamanitra. Alleloia. Andehany amin'ny tany izay asehoko anao zany hoe mandehana fotsiny aloha fa asehoko anao tsy androany ny asehoko anao fa miala fotsiny aloha. Izy tsika hoe tsy vitako zavatra afa atao Andriamanitra ka io ny tian'Andriamanitra e io ny tian'Andriamanitra atao e pevetsika mitady alternatif hafa hoe tena mitady hoe ohatra misy zavatra takian'Andriamanitra de mitady hoe mba meo ataovy zavatra hafa Andriamanitra havana malala. Tsy mora ny zavatra angatan'Andriamanitra tsy mora ny zavatra angatan'Andriamanitra fa za koa nge teteny aminao fa zavatra angatanao amin'Andriamanitra nge tsy mora e na de nao mira hoe tompo ovay ny foko nga heverinao mora manova ny fo zany fa ataon'Andriamanitra zany na mora na sarotra ho anao fa tsika tsy samy manao zavatra sarotra ho an'Andriamanitra. Ay Abrahama sananao satria zao fantatry Abrahama fa Andriamanitra manana programma amin'ny fiainany de zao fotsiny natoky Abrahama tsy Andriamanitra amono ty Andriamanitra tika raha Andriamanitra amono io aloha tsy mandeha de potika averina avy any ohatra le zanak'adala potika ny fiainanao.
fa andriamanitra tsy mamotika io fa andriamanitra mananga. Andriamanitra tsy mamono io fa andriamanitra mamelona. Ary zany zavatra zany mila atokisanao androany. Zany zavatra zany mila miditra ao anatin'ny sainao sy ny fonao androany. Zany fatokilan'Andriamanitra atao amin'ny Abrahama zany. Zany zavatra tsy ampy amintsika zany. Fa raha tonga eo amintsika zany dia ho lasa rain'ny maro ihany ianao ry Abrahama ray avo. Alleloia. Ndala mandeha fotsiny izy a, mandeha miala amin'ny tany niavanao sy ny tranon'ny rainao akany amin'ny tany izay asehoko anao. Zany hoe miala eo ianao zany dia mila tonga ianao dia mahafoy zavatra be dia be. Mahafoy zavatra be dia be. Mahafoy zavatra maro. Manokana fiainana vaovao. Fiainana vaovao. Miainga tsy misy. Mila miala eo amin'ny dada sy neny. Hitako eto mihitsy ny alatsika rehefa manambady dia ohatran'ny mbola malahelo kely an'ilay zavatra tao an-tranony indray. Tsisy an'ilay ohatr' izao intsony zany fa honjonjoko samby rery. Fa i Abrahama nindrandra ny lanitra dia nijery, Andriamanitra io fa tsy iza ka. Andriamanitra io fa tsy iza akory. Raha Andriamanitra no mitantana anao, miteny aminao andao ho any amin'ny tany izay tsy fantatrao fa asehoko anao dia mandehana. Hoy ny tenin'Andriamanitra dia ahatonga anao firenena lehibe sady hitahanao sy ahalehibe ny anaranao. Ary ho fitahiana tokoa ianao, ary hita izay manisy soa anao ary hanozona izay manozona anao, ary aminao ny hitahiana ny firenena rehetra. Dia nandeha Abrahama araka izay nolazain'i Jehovah taminy. Tsisy ady-hevitra. Dia ahoana anefa Andriamanitra ny fandehany? Ahoana anefa ny lalana any sao dia Halleloia. Io zany ampahaviasina Ranay Varson voaingana izy hitako teto. Fa mahafinaritra izy mandray anjara kely mihitsy izy. Tahian Jesosy ianao. Dia andeha ahatonga anao firenena lehibe. Zany hoe misy zavatra zany ry havana malala asian'Andriamanitra atao vao ataon'ilay zavatra tiany atao. Izy tsy miteny hoe dia karakarain'ny dadanao fa ataoko mitombotombo rereo ianao ho firenena lehibe. Tsy misy toerana mihitsy aloha ialanao. Dia amin'ilay ianao ilay miala iny manomboka amin'izay ny dingana rehetra ataon'Andriamanitra ahatonga an'ilay olona ho hita ahatonga azy ho firenena lehibe. Halleloia. Zany hoe raha tianao tanteraka zany dia tsy maintsy raha tianao ho firenena lehibe sy ho tahiana sy ahalehibe zany anaranao ka ho tonga fitahiana ianao dia mila miala aloha ianao. Mila miala aloha ianao. Dia niala izy. Ry havana malala, raha tsy niala teo tsy tonga firenena lehibe. Marina teny Nabavy Lovasoa, ao izy raha tsy tonga taty Koety dia tena marina zany. Raha tsy tany Koety izy tsy nahita an'izao fandaharana izao. Inona moa izao fandaharana izao? Tsy dia inona akory ity fandaharana ity. Fa lalana iray ahitanao an' Jesosy. Lalana iray, toerana iray ahafahanao nitoriana ny amin'i Jesosy. Be dia be aminareo any Koety sy any Sisio. Valintsika izay rehefa avy eo, valintsika izay na rehefa MP fa manjary lasa mivily kely indray ilay toriteniko dia manjary hanina nabavy hanitra ny rina fa tsy valiko eto angamba izay satria tsy anatin'ilay programa amin'ilay anaovantsika an'ity toriteny ity dia na ny anaty MP angamba satria tsisy fotoana raha tany amin'ny voalondohany dia afaka niditra tamin'izay fa lasa aty amin'ilay toriteny dia manjary lasa tapaka ilay izy fa hojerentsika izay fa hitako ny fanontanianao. Dia izao tsy maintsy miala. Taiza moa zao nijanona farany teo hoe nareo be dia be nareo no hoe any Koety nareo na tsy any Koety tsy voatery any any. Misy olona mitrango amin'ny fiainanareo. Ianareo atao akaikin'ny dady ianao raha Nabavy Lovasoa. Araka ny teninareo. Tany Koety ianao tena hitanao mihitsy hoe aty za rery mila mpitarika aty tena mila miankina amin'Andriamanitra. Misy fotoana
ny fialanao eo am'tranony rainao sy ny reninao atsapanao irery no mahatonga anao hitady an'Andriamanitra ary ny akabetsahany 7,100 rehetrarehetra eto tsy tonga nitady an'Andriamanitra raha tsy misy olana raha mbola teo ny mpanampy atsika sy ny sisa sy ny sisa mety ray aman-dreny mety havana sy namana sy tapaka sy ny sisa de mbola tsy tonga teo am' Jesosy lohatsika i Abrahama anketo nitenenina hoe miala fa de niala izy fa misy amitsika nge esorina mihitsy vao miala esorina mihitsy fa ianao raha tsy miala raha mbola miankina aman'olona tsisy hevitra riavana malala tsisy nafahan'Andriamanitra nana lehibe any Abrahama raha mbola teo amin'ny ray aman-dreniny izy ary tsy hita miavaka le izy tsy hita miavaka ny tombo izy ny tombo fa avy amin'ny dadana io sa avy amin'Andriamanitra avy amin'ny dadana io sa avy amin'Andriamanitra fa niala mihitsy aloha de rehefa niala mihitsy aloha eo hitanao mahadiodio ary zany mahatonga antsika Andriamanitra mampianatra antsika tsy ankina aman'olona Andriamanitra tsy misaotra mampina fa mampina mety tonga de efa manomboka mamaly de am'izay mifanampy zay mivady am'izay tsy mivoana tsy mety orotena de zao tena hoe tsy hita mihitsy hoe mitombo ohatrany ahoana tsika misy fotoana tsika tena esorin'Andriamanitra mihitsy tsika nge tsy manaiky moramora sy ny Abrahama misy fotoana ataon'Andriamanitra sarahany fiainana mihitsy tsika indraindray misy olona nentina ambavaka petraka ty andafy tena atao ambavaka fa zao ka izy miankina amin'ny fianakaviany foana de miankina amin'ny raitapo na ohatr'izany de misy fotoana mipetraka amin'ny tranony havana izy nefa efa manomboka amin'ny foaram-panahy de hivavaka de velongelona foana izy satria le havany mbola tsy mivavaka mbola mety ny atao efa tafita ty andafy de tsy de misy ilan'Andriamanitra zany tsy de misy ilana Jesosy zany fa izy te hiankina te hivavaka fa izy nefa miankina am'ireo fianakavian'ireo foana misy fotoana ary na te hivavaka ary de ka mipetraka amin'ny tranon'ny havana na miteny fotsiny havana hoe sazay tapatapahana ato tranoko oka izay ny hivavaka misy de lasa de ory mihitsy izy ao anatin'io fianakavia ao anatiny io de izy miankina am'ireo fianakavian'ireo foana mandra-pahatonga ny fotoana anankiray izy ko nefa sady mivavaka foana ihany de nefa rano izy ianao eto ambavaka ozy izy fa tena za te hivavaka nefa inona ny zavatra nitranga ary havana malala androahan'le fianakaviana izy tena nikorapaka be tena sody inony ty mahazo anahy ampaherezina aza matahotra i Abrahama raha niala tao tsy lasa 4 000 misy zany avoaka ny fianakaviana ivelany ny entana tsy maintsy manomboka eo tsy maintsy mitady trano tsy maintsy miova fa zao ry havana malala renydrehetrareny ohatrany hoe fampitehana tsy fampitehany reny Andriamanitra rehefa te hanala be anao ka tsy mety miala ianao mety misy fotoana anao ataon'olo ohatr'izany mihitsy de miala am'izay ianao tsy maintsy miala fa niala teo etretinao zany hoe nientana ny ato eo tokotany nientana ny ato eo tokotany fa zao nanaiky nandeha ary natoky an'Andriamanitra nentina ambavaka inona ry havana nentina olona voaka hitany eny tokotany zany ry havana nentina ambavaka zany tena milamina zany inona zavatra nitranga raha tsy niala teo mihitsy ianao ange ry havana raha mbola hiankina foana ho ianao za tena teneko anao tena ianao raha hiankina amin'ny havana sy ny namana sy ny sisa zany ekinanao daholy na de efa Andriamanitra aza mitahanao tsy salasala lolo iteny mety hitanao voninahitra zany an'Andriamanitra fa de nitahin'Andriamanitra de ozy ny olona zay ihany ary nanao tetiko fa Andriamanitra mila miavaka Andriamanitra rehefa nisy dia Andriamanitra rehefa nandratra anao tsy tia misy dia tanan'izan'izy eo fa dia tanany rery madiodio zany mahatonga antsika raha misy aminareo mpanan-karena be ohatra nety be mihitsy natao hanomboka
andrain'andriamanitra de ohatra misy fampitehana zany ohatry mipotipotika simbasimba ho azy ny zavatra verivery ho azy ny tadidio mety zavatra azonao tamin'ny tsy mariny reny de tsy tian'andriamanitra anao hiankina am'ireny fa tianao hitahanao andriamanitra zany ala lehibe anao andriamanitra de ny anarany any tsy tiany zany hoe misy dia tanana kalanorona no mpisampitariana dia tanany dadarabe tariana dia tanan'le nanateranao sampitary amin'ny nanateranao inona moa ohatra hoe nosoronao tantely tary am'le vato tarisa tsy tian'andriamanitra raha mbola misy ambina ohatrany hoe potika ny fiainanao tsy potika fa diovina ataon'andriamanitra miainga zero ianao fara miainga zero matoky an'andriamanitra abrahama no miainga zero le raha nanankarena indrindra tao amin'ny baiboly ke abrahama zany na hery indrindra kery avany abrahama ny elan'le olona tao ny ela tsy niankina tamin'izaniza tsony teo am'izay andriamanitra tao anatin'ny fotoana foina anao efa planin'andriamanitra non makasy de makasy de makasy fianakaviana indray menatra fianakaviana le nandroka azy indray no menatra satria ny antony de tsotra ny elan'ny olona tao mba hahafahan'andriamanitra manalehibe azy fa tsy ho lasa katrami satria olona io olona mivavaka ary marina mihitsy ny tena navavilovasofa ary petera sy andreas jakoba sy jaona zany ke nafoiny zavatra tena nafoiny zavatra tretra ny ainga tsy misy koa zany fa ny ainga tsy nisy nakaiza nanaraka an' jesosy alleloia raha ohatra zany tsy niala teo tsy niala lehibe raha ohatra zany tsy nanapa-kevitra ny niala teo tsy tonga ny alehibe na ovinanao ovina ianao le niala iny am'izay niankina tamin'ny tanan'andriamanitra rery sisa hitanao am'izay zany tsirony zany na stylo anankiray ara ny azonao anananao de tena mirehareny hoe ty avy amin'ny dadako ty avy amin'andriamanitra ty tsy fanampian'olona ty fa avy amin'andriamanitra ty alleloia alleloia fa ny tsy ampy amintsika de tsotra ilay finoana zany rano nefa de teny aminao mila finoana miaraka amin'andriamanitra ary averiko foana fa miaraka amin'andriamanitra mahatsiaro le anabavy kely zay tsy adiny mihitsy ty teny ty le hoe mitsangipy mikipy satria ampianariko azy ampianariko anareo foana fa miaraka amin'andriamanitra de fitsambikinana mikipy foana mandavataona alleloia tsangipy mikipy zany mitsambikina fotsiny ianao tsy fantatrao zay ao fa andriamanitra amteny misaoty mitsambikina fotsiny ianao ozy na matina velona fa velona ianao ka tsy milokany amin'ny kazinao iravana malala alleloia alleloia tsy nahita olona niankina tamin'andriamanitra any ka faparaka ka kivy ka potika rehefa andriamanitra am'teny hoe ataovy tadidiko foana le lehilahy anankiray mpanopon'andriamanitra lehibe efa nodimandry voaingana moa izy fa izy fandin'andriamanitra io fandrio stady io ohatrany hoe io collision io ohatra to de ataovy réservation de anao croisade ngezabe ao anao mandritra ny herinandro taitra izy ao anaty vavaka ahoana ny avitako an'izany ahoana andriamanitra namany tsisy nindrina toperan-tanany de na ny fandriana le izy ko atao fandriana le stady ny olona lefa amin'io ny olona nanatrika tadidiko mihitsy izy nanteny ny olona nanatrika an'le fotoana voalohany ona eo amin'ny olona zato eo nefa stady ngezabe nisaiko izy zato nyverenako nisaina ihany mbola zato ihany so de va izy hoe diso so de diso koato fa zato nefa stady ngezabe fa nitsaingikimikipy izy ry havana
raha olo-kafo zany vao nijerena lavilavitra fotsiny de mody tena tonga de tsy ho hiditra eo ao izy fa menatra alain'ny mpanao gazety tsara fa nataony fotoam-bavaka tamin'ireo olona zato atoky an'Andriamanitra ny ampitson'iny fotsiny 500 nandritry ny herinandro any amin'ny fahatelo andro fa efatr'andro hipoka ny stadium nanomboka teo io lehilahy isaky ny manao croisade hipoka ny stady hipoka ny stady satria nahoana nitsambiky ny kipy. Halleloia, halleloia. Soatra betsaka ny anabavy Sandrine Erika za koa faly fa tsika miara-miaina fa na masina miteny de tsika samy miaina fa tena mitsambiky iny izy fa tonga de Andriamanitra ny teny fa za te hana lehibe anao saingy zao mila miala aloha ianao mila miala zay averiko aminao foana ty teny ty tsisy manana ny ampy fa sambatra zay mifanampy izy tsika malagasy fa za te hiteny aminao koa mila matoky an'Andriamanitra ianao matoky an'Andriamanitra reto ianao raha miaraka aminay eto de ampianarina tsy ho kristianina manao taty reraka na kristianina mitady fanampiana foana tsy mahalasa lavitra ray aman'izany za matetika maray mesazin'olona matetika izy olona hoe hanao asan'Andriamanitra de zao foana hoe mba toany alabola rahalahy fa andeha hanao asan'Andriamanitra de za miteny hoe tsy maintsy mila vola tsy maintsy aonany tsy maintsy atomboy am'izay tsy ilana vola aloha mandehana am'izao herinao zao fa io miainga ianao de miainga Andriamanitra. Halleloia. Ary aza mizatra miakina aman'olona zany andehana mikina amin'Andriamanitra fa Andriamanitra ao ke mahay mahatonga anao lehibe ary zavatra tena teneniko anao de zao matetika misy zavatra ataon'Andriamanitra mihitsy mitranga ao amin'ny fiainantsika de iny manosika antsika hialehibe iny manosika antsika mialehibe tsika le miala mihitsy averiko anao foana nisy fotoana zay tanaty fiangonana nge zay mivady fa rehefa nisy ny zavatra hevitra tsy nitovy de nangataka tsodrano somary nampalahelo kely fomban-javatra moa zany tsy hamezana itsinizaniza fa mety misy ihany tsy faly hoe niala ohatr'izany misy fotoana mantsy miteny hoe rehefa miala ato mitoerana ray ianao de verin-dalana ianao zay zay raha misy olona tsy mankeritr'izany intsony tsy mitsara zany zay hoe niverin-dalana mandra-pahita ny zavatra mivono eo amin'ny Facebook ataonareo zay tena miverin-dalana de mahasarym-piarina mitenareo tongamba foana fampahery foana fa teneniko anao fa tena nalaza be am'izay zay tamin'izany hoe tena verin-dalana nefa zay tsy miverin-dalana tena mivavaka fa fotsiny hoe tsy de mifandray intsony firy verin-dalana verin-dalana dina zavatra nitranga de io nanomboka anao fandarina tamin'ny Facebook zay tam'izany mbola toriteny kely toriteny 15 minutes fotsiny 15 minutes ohatr'izany fa miezaka nareraka ianao de efa manao satria maniny sady te hanao san'Andriamanitra anao te hanaprofo amin'ny olona tsy miverin-dalana zany zay reto ianao tsy miteny fotsiny sady manao le toriteny anao tamin'izany no somary mafana an'iny foana de miteny amin'y Jesosy za moa tsy miverin-dalana to vitan'ny olona Jesosy fa za tsy miverin-dalana zany ataoko ty asanao ty misy fotoana efa reraka manao toriteny karaha tsy nisy zay. Halleloia. Misy zavatra mitranga eo amin'ny fiainanao de io zavatra mitranga eo amin'ny fiainanao io manosika anao lehibe. Za rehefa nandeteny aminao ny olona vonona handao olona na toerana na zavatra na tsy fantatro noho ny amin'i Jesosy de tsotra fotsiny noho ny fahatokina an'Andriamanitra noho ny finoana an'Andriamanitra de manaraka an'Andriamanitra zany olo zany na ho ela na ho aingana tsy maintsy hivadika Abrahama zany olo zany. Abrahama rain'ny maro olona tsy nananjanaka io ry havana malala 5-7 taona tsisy avenir intsony zany resaka zanaka tsisy fa nanaiky izy nandeha niala teo amin'ny tranony rainy niala teo amin'ny tranony reny ray aman-dreny ny taniny rainy
teo amin'izay niova tsikelikely ny anarany alanao fanekena tamin'ny Andriamanitra noho ny inona no le finoany anaiky andeha araka amin'Andriamanitra zany zany teteny amintsika rehetrarehetra andiny fa dia nandeha Abrahama arak'izay nolazainy Jehova taminy ary Abrahama io na zezetreta ny tenenin'Andriamanitra taminy dia nataony daholo na tonga anazy na fitahiana fahobiazana daholo satria zay nasen'Andriamanitra misy amintsika sy vanitsika le zavatra sen'Andriamanitra atao zay mety amintsika ataontsika zay tsy mety amintsika fa neny Abrahama niainga tany amin'ny zavatra tena tsy mety to dia nataony satria izao Andriamanitra no teny za dia teny aminao androany misy fotoana ianao tsy maintsy miala aza matahotra miainga zéro fa tsy Andriamanitra ny zéro io miaraka aminao io fa Andriamanitra mpana lehibe io Andriamanitra mpampitombo io Andriamanitra mpanitatra ny lay io alleloia dia aza matahotra ianao mikipy fotsiny ianao dia manaiky tantaniny alleloia ary Abrahama nandeha nikipy ireny andeha Andriamanitra andeha ilozaka ianao ry dada sy neny fa ho aiza ianao mba jerevo no avinao ka no avika eo feo amin'Andriamanitra dia ho aiza ty ianao tsy kitahy tsy varomaina ao izy nyreny neny miaraka amin'Andriamanitra nge zahay alleloia misy namako zay karana tamin'izany dia karana moa tena sarosarotiny amin'resaka hoe misy manao kidnapping na misy mikafokafo eny andany dia mahafinaritra rehefa zahako maka ny namako eo an-trano misiko zay tamin'izany andeha voakal dia voajereny mamany izy avy reo tsy afaka izy tohatra izy amin'izy timy be le zany fa raha vao misika vao hitany eo za hay rato eo ndana rado ray atokisaka lasa miaraka amiko vao hoe miaraka amin'ny rado dia alefa mivoaka na tsy mody parain'ny andro na misy roa andro tsy mody miaraka amin'ny rado dia azo antoka alleloia nafinaritra mihitsy zay reniny mamako zay kopatanina raha mba mahita anany nareo alleloia fa zao ry havana malala mba miaraka amin'Andriamanitra ianao courage ianao na avoakany olona aza netanao alao avoakany fa Andriamanitra piditra ny amina toerana izay tsy ampozinao voany ianao dia avoakany entana dia miahy eo ny entanao sa matahotra ianao manaiky fotsiny fa raha manaiky fotsiny ianao ny entanao ny ampidiriny voalohany any amin'ny toerana zay tsy ampozinao satria nahoana tsy nana lehibe anao Andriamanitra raha tsy miara elo anao tsy tian'Andriamanitra misy olona ka ireareo zay natoy zao anao Abrahama nge tsy nanaiky nandray an'izay tamin'le mpanjakany Salemariavany tsy nanaiky andray fitahiny izy tamin'le olona satria zao ny teneny za tsy andray aminao ndrao anana anyariana dia lazainao fanohy ianao ozy Abrahama ny Andriamanitro mahay mitahana halleloia ary zany rehetra mbola finoana daholo maherezy ianao io tsy maintsy ho tahian'Andriamanitra ianao raha manaiky hiala ianao manaiky mandeha miaraka aminy ty raha ataontsika ty efa nomaniko tato misy nefa moentana bavy Sandrine Erika tsika misy atsirovana antsika daholo ny ireto fa ty ne mba atsirovaka anazy mihitsy ira anankiroa ny atsirovaka anazy ty ira anankiray ty dia le ira le hoe olom-baovao fa ty ira anankiray ty aloha ataontsika efa nomaniko tato izy ty nefa mo izy eo dia andao atolotsika anazy mba atsirovaka anazy tery ty mba manao zay mankirana bavy Sandrine Erika raha mbola ao izy teo fa atolotra anao mpitiavany tery ty zao miaraha amin'Andriamanitra dia aza matahotra tsy Andriamanitra mampatahotra io Andriamanitra mitantana anao sy miteny anao hoe andao ialantsika ty zao tontolo zao ty andao ialantsika ny fikinantsika aman'olona andao ialantsika itahotritsika io misy olona ravana tsy mety mihitsy efa fantatr' zao fa fahotana miaraka amina vadin'olona nefa le vadin'olona mamelona anazy vadin'olona avy dia tsy sahanisa rahana Andriamanitra mahay mamelona anao mihoatra lavitra ny vadin'olona io fa sady mitazona ny vadin'olona ianao mitana lahelo ary manalavitra an'Andriamanitra fa isarao le vadin'olona dia miaraha amin'Andriamanitra dia matoky anazy alleloia dia raha matoky azy ianao dia ho alehibiazana tena misy zany mety misy mihitsy ary olona manaraka antsika eto mety ohatr'izany misy anabavy zay nampaherezina ohatra zany
de hoana zany fa inona mizatra mbola matotrona hoe tena tsisy ka tena anina any tena manina misy le rangahako ao mantsy vadin'olona izy orana bavy tsy mety ke zany ka hoana moa pastera de hoana moa zany raha natarady fa izy nge mba mamelona anay eo e andriamanitra me mamelona anao mihoatra lavitra fa miala teo miainga tsy misy tsy olany zahady misy ao amin'andriamanitra miainga zero tsy olany zahady zero anao io a fenon'andriamanitra sifra eo alohany de zero be deaibe alleloia fa zao andao a hotahin'andriamanitra zao tsika teny hoe satroko foana jesosy a eo anilanao satroko foana iaraka aminao a de minofinaritsika minao fanapoeranao zay ten'andriamanitra zay tian'andriamanitra hovaina ho rainy maro am'zay le anarany hoe tian'andriamanitra hovaina tianarapinanaranao andriamanitra voninahitra ho azy rery any a alleloia amen manandritra anao zay androany to mila anao zay androany mangataka anao zay anatrika fena zao fotoanzay satria nifanokoko anao tompo mandrapahafaty ny fitiavako anao tompo mandraky izay ho halleloia miarahira amin'ny anabavy sandrierika tsika rehetrarehetra ny fiderako anao je hatrany andanitrany hatrany andanitra halleloia kizay misy anao tompo de hoanikoa sika rehetra miaraka veritsika zany hoe fampoko anao mandrapahafaty a halleloia ny fitiavako anao tompo ny fitiavako anao tompo mandraky izay hoa e ny fiderana anao jesosy ny fiderako anao jeso hatrany andanitra kizay misy anao tompo de hoanikoa Io matsara Jesosy Panstandrinao mahery afaka mandrakitra ny androany fantatray tompo fa miaraka amin'andray anao androany mila anao zay tompo tsika rehetra iarahira fanompokanao ange Jesosy mandrapahafaty eny fitiavako anao tompo ny fitiavako anao tompo mandraky izay hoa ny fiderako anao jesosy ny fiderako anao jeso hatrany andanitra kizay misy anao tompo de hoanikoa satriko fona leo akaikina satriko fona iaraka mina anilanao jesosy no matsara
endravana malala za ro ty teny aminao hoe andao tsika iaraka amin'Andriamanitra andao tsika iara mandeha amin'Andriamanitra raha Andriamanitra miteny hoe andao dia andao hiteny andao itya itya Andriamanitra tsy mbola nitondra olona anankiray dia lasa very zany na hoe nitondra olona anankiray dia tena eny fa ratsy fefary zany mety ratsiratsy ny fanombohana fa tsara lavitra ny fifarana ry havana malala andro antsika hiteny hoe tompo sao dia mba efa tena miteny amiko ianao androany Jesosy fa efa tokony analehibe anay ianao misy amintsika eto efa tokony halehibe fa ny olana amintsika tsy mety miala ho toerana anankiray tsika nefa Andriamanitra tia analehibe ny anantsika anaova dingana ianao androany anaova dingana misy toerana efa tian'Andriamanitra elanao mety misy olona enkinanao efa tian'Andriamanitra tsy enkinanao tsony fa ny diso fehinkinanao fatahoranao tsy ankina miolina tsy finoanao an'Andriamanitra fa i Abrahama ry abana na mbola nisy olona hafa nytenenin'Andriamanitra ary teto miala mitany ny rainao mandao ny rainao ny reninao le mandao nge tsy hifankatia tsony tsy hifandevo maty sanatria fa ny miankina amin'izany olona zany ny tsy finoanao an'Andriamanitra ka ekinanao amin'ireny toejava mitranga sy ny sisa rehetra ka nadononao an'Andriamanitra mila elanao misy olona eto ry havana malala tena vanginy tenin'Andriamanitra izy androany tiana lehibe anao Andriamanitra manana fasahiana misy zavatra ao anatin'ny sainao ao misy zavatra efa namangin'Andriamanitra anao tao talohan'ny ty toriteny ty dia efa nisalasala ianao efa niasa ny sainao dia zao Andriamanitra miteny aminao ty androany ty tsy tonga fotsiny taminao zany teny zany dia tonga dia raiso dia sambory dia aro fihetsika fa nalehibe ny anaranao Andriamanitra ivavakitsika amin'izao fotoana izao Jesosy ao misaotra anao satria nifasoavanao Jesosy dia voatory teto indray ny teninao ary matoky Jesosy fa misy olona tena vanginao amin'izany teninao zany androany dia androany Jesosy izay mangataka hoe tolory saina ary izay tolory saina reto olona reto raha ilaina ny famantarana Jesosy raha ilaina ny famantarana dia omeo famantarana izy ireo Jesosy malalo misy olona tena tokony efa hialehibe eto fa zany olona zany tsy mety miala eo amin'ny toerana anankiray tsy mety mandao ny aratony fa mitoky amin'ny aratony tsy mety mandao ny tany ny rainy sy ny reniny fa mitoky amin'ireny voafetra ry havana voafetra ny fitombonao ary tsy afaka irehareny amin'ny tanan'Andriamanitra ianao raha mbola eo foana fa za teteny aminao androany fa tokony ho alehibeazan'Andriamanitra ianao ary amin'izany fotoana zany tsisy reharehanao fa tsy Jesosy saotra Jesosy niangatahako aminao dia vangio reto mpanomponao reto vangio izy ireo Jesosy vangio dia omeo fahasahiana omeo finoana anao dia ianao analehibe ny anarany ianao dia hitantana amin'ny fiainana ianao
ampianaro anay zany finoana lehibe any Abrahama zany. Ampianaro anay zany fa mbola betsaka aminay ny tsy manana an'izany. Dia ampitomboy ny finoana rehetrarehetra reto. Fa raha hanananay zany dia ho lasa lavitra izay, hialehibe izahay, hitombo izahay. Jesosy io, mety misy olona mihitsy eto mety hiainga zéro Jesosy. Hiainga tsy misy. Fa reseo lahatra amin'ny fanahinao masina zany olona zany. Fa niainga tsy misy avokoa ny olona tao amin'ny Baiboly tao Jesosy. Niondam-bato, niainga tsy misy. Saika matin'ny hamanana tena tany efitra raha tsy nisy ny famonjena izay nalefanao. Fa nataonao fanaperan'izany olona zany ny farany satria nino anao. Jesosy io, meo finoana izay tsirairay avy, meo finoana fa ilainay izany. Voninahitra dia ho anao hatramin'ny taloha indrindra dia mandrakizay. Izany toroteny izany Jesosy tena hoe voa izay nafafy tamin'ity androany ity dia arovako amin'ny rananao. Fefy manodidina. Tsy azo ny devolon-tsaingoana na dia litera iray tamin'izay nitoriana teto azy androany. Fa ny voa rehetra izay nafafy dia amoa avy zato endry. Ary ianao fanahy masina nondraka an'izany, ikolokolo an'izany isan'andro dia tsy ho adinon'ireo olona ireo izany teny izany. Fa tena hilatsaka any am-pondry dia amoany anatin'izy ireo. Izay tsy volaza kosa Jesosy, ianao mahalala ny masoa ary dia apetrako amperan-tananao. Ianao anao mihoatra lavitra noho izay ny teny. Betsaka aminay izay tsy afaka nangataka androany Jesosy mba meo fitahiana izay, meo valim-bavaka sy ny sisa. Afantatro. Fa na tsy nangataka an'izany izay, Jesosy io, raha tsy nangataka an'izany ary izay, dia ao aminao no misy an'izany. Mihoatra lavitra noho izay voateny teto ataonao amin'ny tsirairay avy. Voninahitra ny ho anao. Alleluia. Amen. Ivavaka ho an'ny firenena, ny anabavitsika Rolia avatsy Allemagne amin'izao fotoana izao. Tahiny tompo anabavy Rolia. Tahiny tompo daholo. Dia hiara ivavaka aritsika ho amin'ny firenena. Jehovah Andriamanitra rainay io, saotranao indrindra izay afaka niainy ny teninao teto, ka ingana izy any teny izany dia ho tafiditra ao am-ponay tsirairay avy ary tsisy hiala ao aminay. Ianao Jesosy Tompo no iakinanay amin'izao andro sarotra izao. Eny sarotra izao andro izao, efa niteny ianao fa ho avy izao alohan'ny avianao eo amin'ny ranomanitra. Koa ankehitriny Jesosy io, mivavaka ho amin'ny firenenay izahay. Ka io firenena malalanay io Jesosy io, omeonao fitendrena ireo mponina rehetra, omeonao fahendrena ireo mpitondra, omeonao fahendrena ireo izay manenjika koa. Ingana io Jesosy io, ho tany sambatra, ho tany feno ny fanahy masinao. Fanahy masinao anie Jesosy, hita ao anatin'izany tanindrazanay malala izany, dia i Madagasikara izany Jesosy io. Esory eo amin'io tany io Jesosy io, ny eloka rehetra, ny ozona rehetra, fa ianao no hamonjy azy. Ny tananao mahery anie Jesosy, hiambona ny tany malalanay io. Jesosy matoa izahay mangataka eto isan-kalina ho an'io firenena io dia mba ahombiazany. Jesosy ary rehefa tonga eo amin'ny ranon'ny ianao dia mba ho anisany vovonjy ireo malagasy rehetra. Ny anjely masinao sy ny fanahy masinao anie Jesosy, hiambona ireo mahantra, hiambona ireo tsy manana hanina, ary tsy ho voaziogany ireo fahavalo itsony izy fa mba hanana ny fanahy masinao izy rehetra. Dia izahay malagasy rehetra izany Jesosy io. Eo ambany ny fitahinao no angatahanay rehetra izany. Jesosy io matoky anao izay, fa ny vavaka izay asandratra ian'io dia ianao no hamaly izany. Dia raina ianao Tompo. Alleluia, misaotra Jesosy io. Amen. Alleluia, misaotra anabavy Rolia tsika tao anatin'izay vavaka amin'ny firenena izay. Ny farana koa mifandaratsika. Raha mbola tsy tonga eny amin'ny ranon'anitra Jesosy dia eo anetitsika raha-pitso. Ny akira teo dia mandeha andro aman'alina tsy tapaka www.andramokaizao.com na tapenao fotsiny ao amin'ny Google hoe Aki Radio dia efa hitany
misokatra ny site web dia ao anatin'io misy an'ilay triangle kely hoe play kely iny dia miaino radio ianao andro aman'alina amin'ny ray misy toriteny amin'ny 4:50 maraina amin'ny ray amin'ny 4:50 alina misy toriteny mandeha foana misy hirahira amin'ny teny anglisy amin'ny teny frantsay amin'ny teny gasy natao anao reny anala fahanginana anao na iza misy anao dia afaka mihaino ny Aki radio ianao www.andramokaizaho.com dia samita in'Andriamanitra zadino nesitsika androany misy fotoana ny zanak'Israely nanoloana ny ranomasina mena fotony efa afaka teo tanan'ny Farao dia sika teo nijanona sika nafapo teo raha tsy nalefa n'Andriamanitra mihitsy aloha Farao hanenjika anazy nanosika azy hiampita ny ranomasina mena. Mety misy zavatra alefa n'Andriamanitra mihitsy ke Farao manenjika anao ariny fa io mihitsy ohatran'le trano le entan'olona navoaka teo fa iny mihitsy nanosika azy hiampita tery. Mila afaka tanteraka eo amin'ny Farao aloha ianao mba tsy rehare Farao hoe tongolo kisihanao kany no haninareo teo miala eo mihitsy aloha ianao. Aza matahotra Andriamanitra momba anao. Voninahitra dia n'Andriamanitra irery ihany mankasitraka anao tompony mihetsika voninahitra mahare zany soranao na hatranenao hatramin'ny farany rapitsonay fotoanantsika mahireza alamin'Andriamanitra ny rapitsonao vitanao teto ny fandaminana an'izany. Da iny Jesosy daholo tsika rehetrarehetra. Amen.